Grande Braderie de Madagascar andian'ny fa efatra amin'ity taona vita ambin'ny folo sy roa arivo ity. Ho an'ireo izay efa mpakafy ny hetsika moa dia iaraha malala fa efa eo amin'ny vanim-potoana akatoky ny fankalazana fetin'ny krismasy ny faran'ny taontsika ka noho izany indrindra dia ireo mpampiranty izay miisa 700 ao anatin'ny trano eva miisa 700 tamin'ity indray mitoraka ity dia vonona amin'ireo karazana entana maro isan-karazany ahafahana miatrika an'izany fetin'ny faran'ny taona izany, manomboka hatrany amin'ny akanjo, mandalo any amin'ny kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro ka hatrany amin'ny sakafo dia saika hita ato amin'ny hetsika Grande Braderie de Madagascar avokoa. Ny zavatra anankiray nisy fiovany koa tamin'ity indray mitoraka ity dia ny fidirana ato amin'ny lapan'ny kolontsaina satria ny mahazatra antsika hatramin'izay dia teny amin'ny Geribory ny fidirana fa tamin'ity indray mitoraka ity kosa dia aty amin'ny Bazar du Quartier misy fidirana anankiroa izay makato amin'ny lapan'ny kolontsaina, eny zany ny mpitsidika no miditra. Ny mpandray anjara araka ny efa nalazaiko teo dia akoatran'ireo kilalao sy ny décoration ary ny fanomezana maro isan-karazany dia misy secteur d'activité misy hatrany amin'ny 70 ato amin'ny Grande Braderie, izany hoe tsy maro manko no mihevitra fa hoe rehefa kilalao sy fanomezana ny thème dia izay ihany no hita ato fa saika hita ato avokoa hatramin'ireny orinasa lehibe ireny. Ny mpanohana ny hetsika moa dia ny société Salon, eo ihany koa zareo avy eo amin'ny Lisa Distribution, ny Cassis Boutique, Master Imo ary ny Star Times. Ny fihenam-bidy 5,000 isan-jato izay ihany no ataontsika hoe filamatra tokana hatongavan'ny olona aty amin'ny hetsika ary tsy ataonay mpandray mpikarakara ambanin-javatra ny fanaraha-maso an'izay vidineta amin'izay. Mazana moa rehefa amin'ny andiany décembre ohatr'izao dia mahatratratra any amin'ny 60,000 ny visiteur tonga aty amin'ny Grande Braderie de Madagascar ary nonay fa handalo aty avokoa izy ireo satria izao ny fanararaotana, izao ny misy ny remise ary dia ho avy ireo mpitsidika ireo.